Faly miaraba antsika tserery avy indray tratra ity larobia maraina fa ny 4 ny volana aprily ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tserery avy indray amin'ity maraina ity. Alohan'ndiretsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hiara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, mbola misaotra anao indray izay efa nomenao tombonandro, nomenao tombo-taona, nomenao ny fofinaina mahavelona hatrany avy any aminao, foazonao izay ary mbola afaka miaina anao mandray ny toromarika rehetra avy aminao. Ka dia mety izay ianao hanala izay tsy nambolenao anatinay ary ho avaozonao mandrakariva izahay, ho ataonao marani-tsaina, ho ataonao matanjaka ara-panahy ary vonoka isedra ny ady hatrehana isanandro. Ko mitenena Tompo fa miainanao izahay anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika an'io dia manao hoe mpitondra ny enta-mavesantsika. Mpitondra ny enta-mavesantsika. Nalaina amin'ny Petera 1:5-7 manao hoe ary apetrao aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miahy anareo. Amen. Rehefa misy fahasahiranana dia maro mihevitra fa tsy maintsy manatona namana eto tany izy ka mitantara amin'izay mahaverevitra azy, dia avy eo mangataka fanampiana aminy. Rehefa misy ny fahatsapahana izahana toetra dia mameno ny fony tsy finoana ary toa maizina ny lalana. Mandritra n'izany fotoana rehetra izany anefa dia mijoro eo anilany ilay mpanolontsaina mahery hatramin'ny fahagola, mangataka azy mba hametsaka ny fitokiany aminy. I Jesosy ilay mpitondra enta-mavesatra lehibe ka manao hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho hanome anareo fitsarana. Mety hahatsapa ny tsy fahatanterahany toetra mampananao sy ny fahakelezan'ny fahaizanao ianao eo anoloan'ny fahalehibiazan'ny asa. Raha misaraka amiko ianareo manko izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay ny voalazan'ny Tompo, izay ny voalazan'ny mpamonitsika. Ninon'inona mitranga, ninon'inona zavatra misy, mifikira amin'ny mandrakariva, amin'ny fitokiana mafy orina izay feno fikirizana. Eo amin'ny asa aman-jaranao, eo amin'ny fisakaizananao amin'ny olona mandritra ny fotoam-pialambolinao sy eo amin'ny fifamatoram-pihavanana mandritra ny fiainana, dia aoka ny fikambanana rehetra, tsy hidiranao raha tsy amin'ny fivavahana mafana sy feno fanatrehantena. Amin'izay dia asehonao fa manome voninahitra an'Andriamanitra ianao ary izy hanome voninahitra anao. Mivavaha rehefa reraka ny fonao, rehefa hakivy ianao dia akombony mafy ny molotra ao, tsy hiteny amin'ny olona, tsy hiteniteny foana, tsy hiteny fahakiviana, tsy hiteny fitaka. Aza manamaloka ny lalan'ny hafa ihany koa fa lazao amin'i Jesosy ny enta-mavesatra rehetra. Mangatà fanetretena, mangatà fahendrena, mangatà herim-po, mangatà finoana hitombo mba hahitanao fahazavana eo amin'ny fahazavan'Andriamanitra sy fifalianao eo amin'ny fifalian'Andriamanitra amin'ny fitiavany. Raha mandeha amin'ny mpanetretena miaraka amin'Andriamanitra isika, raha miasa amin'ny fanahy Kristy isika dia tsy hisy na iray amintsika aza hitondra enta-mavesatra, satria apetrantsika eo amin'ilay mpitondra ny enta-mavesatra izany. Rehefa izay dia mahazo manantena fandresena eo ambanin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika sy eo amin'ny firaisana amin'ny fitiavana. Liana amin'ny famonjenantsika ny lanitra manontolo. Ireo anjelin'Andriamanitra arivo sy alinalina dia nirahina hanompe an'ireo izay andova famonjena. Miaro antsika amin'ny ratsy ireo ary mandroaka ny herin'ny maizina izay mikendry ny faharavantsika. Rafitina ny lesona amin'ny fiambenana atsika amin'ity maraina ity dia tsaroa fa tsy irery ianao. Isan'andro isika dia mahatsiaro mitondra enta-mavesatra tokoa ary rehefa misy ny olana dia matetika midododo
makany amin'ny namana, makany amin'ny ray aman-dreny, makany amin'izay olona iverana tokisana, mitantara azy ny enta-mavesatra ary mangataka mba hanome hevitra, mangataka ihany koa mba hanome vahaolana ny any tokony ataontsika. Voalohany indrindra dia mametraka izany eo am-pelatanan'Andriamanitra fa tsy amin'ny olona. Ny olona dia afaka ilazanao azy ihany fa aoka oloha laharana amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra izy eo akaikinao, izy mahita ny manjoanao amin'ny fahafenoana, izy ihany koa mahalala ny aty fonao sy ny alahelonao. Apetrao aminy ny fanahiana, apetrao aminy ny alahelo, apetrao aminy enta-mavesatra rehetra fa tsy handao anao izy. Minoa ary matoke fa manantanteraka ny teny nomeny izy ilay ny teny manao hoe eto aty amiko ny enta-mavesatra reo fa izao no hanome anareo fitsarana. Amin'izay fotoan'izay dia tsy ianao intsony no mitondra an'ilay enta-mavesatra fa Kristy no mitondra azy, fa ny ataonao dia miara-dia amin'ny Kristy. Mba ho aminao anie izany teny izany amin'ity maraina ity, ary manasa anao mandrakariva amin'ny hivavaka isika ary ametraka izany eo aminy, dia ny fanahiana rehetra fa izy no miay antsika. Vavaka isika, sotranao zay ray ony amin'izany teninao an'io maraina izany. Nampatsiahivinao anay indray fa namenao fahafahana izahay mba afaka mitantara aminao ny olanay rehetra, ny fanahianay rehetra, ny manahirana ny sainay rehetra. Tompo, meteza ianao anio, andray ny enta-mavesatray, apetraka ifenao am-pelatananao ny mombanay rehetra, ny hoavinay, ny mandreraka ny sainay rehetra, ny fanahianay rehetra. Tompo, ianao ny hitondra izany ary izay andeha araka aminao, hanaraka ny sitraponao. Dia mivavaka manokana ihany koa an'ny tokantrano izay miaino tsy tapaka izao fandaharana izao. Fantatrao ny ady hatrehany ary mahatsiaro azy manokana ankehitriny. Aoka ianao haka ny enta-mavesatrany ary hanome fanantenana, hanome hery ho azy manokana ka hibata ny fandresena miaraka aminao anie izy. Anaran'i Jesosy, amen. Piano